Valindray miarabantsika rehetra amin'ity andro anio ity zay mbola omeny tombo antsika fa atsika mifampizara. Antsika maki andalatsoratra masina anankiray ato amin'ny bokyny TORITENY voalohany toko fasivy dia ny faharoapolo sy ny faharaika amby roapolo naran'i Jesosy. Tamin'ny Jiosy dia tonga toy ny Jiosy aho mba azoky ny Jiosy. Tamin'izay ambany lalàna dia tonga toy izay ambany lalàna aho na dia tsy ambany lalàna aza mba azoko izay ambany lalàna. Tamin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna aho kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra aho fa ambany lalàn'i Kristy mba azoko izay manana lalàna. Somary manahira-tsaina kely le resaka rehefa tena mamaky tsara raha vakivakiana fahatany fotsiny dia mety tsy mataitra loatra. Fa manahira-tsaina le izy rehefa mamaky tsara satria amin'ny andininy faharoapolo izy dia milaza hoe i Paul zany milaza tamin'izay ambany lalàna ozy izy dia tonga toy izay ambany lalàna na dia tsy ambany lalàna za. Paul dia tsy ambany lalàna. Amin'ny andininy faharaiky amby roapolo indray nefa izy dia milaza hoe tamin'izay tsy manana ny lalàna kosa dia toy izay tsy manana ny lalàna kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra fa ambany lalàn'i Kristy. Zany hoe etsy andaniny izy milaza fa tsy ambany lalàna, etsy ankilany izy milaza fa ambany lalàna indray. Inona ary ny fahamarinana? Inona ireo zavatra izay ambaran'ny apôstôly Paul ireo? Le teboka voalohany amin'ny andininy faharoapolo aloha dia tena ambany lalàna mihitsy ny lalàna ny Jiosy izay misy 580 sy 300 isa dia nisy Jiosy tamin'izany fotoana andro zany tena hoe mbola nankatoa lalàna, mbola teo ambany lalàna. Nisy ihany koa izay atao hoe antoko ny fariseo zay nino ny Jesosy ataoko anaty farangisosina le hoe nino dia ny boky ny asan'ny apôstôly any ry zareo sady mpakatoa lalàna nitazona lalàna izy no nino an Jesosy dia nekeny ny apôstôly ihany niraisan'izy ireo amin'ny apôstôly zany sy amin'ny fiangonana. Dia ity voalohany ity zany rehefa miresaka Paul toy izay tamin'izay ambany lalàna dia toy izay ambany lalàna dia rehefa niaraka tamin'ny Jiosy izy zany dia nitondra tena tahaka ny Jiosy ihany koa, tsy manao zay manafitohana ny Jiosy tsy manao tsy mihinana nyreo tsy fihinany Jiosy manaja n'izay fanaja ny Jiosy rehefa mitsahatra ny Jiosy rehefa tonga ny zoma amin'ny maty masoandro rehefa tonga sabotsy maty masoandro dia tsy manitsakitsaka zany fomba fanao zany i Paul. Zay zany dikan'le teboka voalohany amin'ny andininy faharoapolo tamin'izay ambany lalàna dia toy izay ambany lalàna. Fa amin'ilay andininy faharaiky amby roapolo izy dia milaza hoe tamin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana ny lalàna. Zany hoe tsy nanana ny lalàna zany ny jentilisa indray fa miaina hoanina daholo zavatra rehetrarehetra, mitovy foana ny andro rehetra, na ny andro ivavahana na ahoana, miaraka foana tsy misy fanavakavahana sy sisa rehetrarehetra dia osy Paul hoe tsy olana amiko mihitsy zany. Rehefa tonga ny sabotsy ny ray na ny sabata amin'ny fiantson'ny Jiosy azy dia miaraka amin'reto jentilisa reto dia nendry zareo rehefa sabotsy tsy fantatro izay programany za tsy ao ambany lalàna dia tahaka andry zareo ihany koa. Ny zavatra mazava zany ao anatin'ilay izy aloha dia zao hoe Paul tsy ao amban'ilay lalàna 580 sy 300 intsony. Miaraka amin'ny jentilisa dia zay ako izy miaraka amin'ireo tsy manana lalàna ako ohatrany tsy manana lalàna kanefa ozy izy tsy mba tsy manana lalàna fa manana lalàna ao amin'Andriamanitra ary eo ambany lalàn'i Kristy. Ino ny lalàn'i Kristy? Io ny lalàn'i Kristy dia tsotra be fa tsy sarotra. Jaona toko 17 andininy 430 didy vaovao no meko anareo zay ny lalàn'i Jesosy dia mba hifankatiavanareo eny aoka tahaka ny tiavako anareo no hifankatiavanareo kosa. Didy vaovao manino moa izy io ny vaovao nefa efa voasoratra tany amin'ny testamenta taloha hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao satria ny fitiavana izay nampianaran'i Jesosy raha lasaina bavy dia tsy fitiavana namana tahaka ny tena, tsy hoe zay tsy tiako atao amin'ny tenako dia tsy ataoko amin'ny namako. Satria na ny resaka fitiavana namana tahaka ny tena ina moa fitiavana namana izay voasoratra ny testamenta taloha dia aza mamon'olona, aza mitsangajanga, aza mangalatra vadiny namanao, aza mitsiritra vadiny namanao, aza zao zay zany ny atao hoe fitiavana tany amin'ny testamenta taloha. Fa ny didy vaovao nomeny Jesosy kosa dia tsy zay fa zao ny didy vaovao zay nomeny hoe tahaka ny tiavako anareo no oka hifankatiavanareo kosa. Zany hoe ny fitiavako ny rahalako sy ny anabaviko ao amin'ny tompo le resaka
dia tsy arak'izay itiavako azy fotsiny na araky ny testameta taloha fa tahaka ny fitiavan'ny Kristy azy. Zay le didin' Jesosy, zay ny mahasarotra an'le izy satria sarotra be zany hoe ataoko ahoana ny fitiavana ny olona io tahaka ny fitiavan'i Jesosy an'io olona io. Fa rehefa atao anatiko Jesosy Kristy dia azoko tiavina lay olona. Ndao tsika iverina amin'le resaka didy ary. Le didy zany a dia lalàn'i Kristy zany a dia iny jaona toko 17 andiny 430 iny. Indray ny olona rehefa manome verset hoentiny andresena lahatra fa tokony mbola hoe ambany lalàna sy ny didy folo sy ny namany ny olona anankiray a dia mampiasa izy ny jaona toko 430 izay milaza hoe raha ty ahy ianareo dia tandremo ny teniko tandremo ny didiko. Izy iny nefa dia zavatra tsy mandeha rery fa melohan'ny teninany an'izy iny jaona toko 430 dia nisy ho iaho teo ny jaona toko 17 zay manambara fa ny fitiavana fa ny didy zay omeny Kristy dia tsy na fa ny fankatiavantsika tahaka ny tiavany antsika. Dia raha miresaka tsika zany an'ilay Toritienina voalohany toko 7:20 sy 20 zay lazaintsika teo dia zao ny apôstôly Paoly a dia tsy ao ambany lalàna ny olona izay ao amin'ny Kristy a dia tsy ao ambany lalàny Mosesy a sy ny 530 izay lalàna tsy azo sarana fa lalàna ray manontolo io a tsy ao ambany didy folo fa eo ambany lalàny Kristy kosa dia tsy na fa ny lalà tokany ny fitiavana tsy ny fitiavana arak'izay itiavako azy a na ny fitiavana arak'izay metimety amiko a na arak'izay saintsainako azy a fa fitiavana kosa araky ny tiavan'ny Kristy atsika tsirairay avy. Dia zay no takian'Andriamanitra amintsika. Meko andalatsoratra masina ray farany ianao a dia amarana an'izao hafatra izao itsika jaona voalohany a toko 7 a andiny 7:20 a dia toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zao ny didiny dia tsy mitanisa ntsony izy ny didy folo na mitanisa izy ny didy 530 fa ireto ny didiny dia ninotsika ny anaran'i Jesosy ray sy ny fankatiavantsika araka ny didiny izay nomeny atsika. Ny fankatiavantsika reo roa reo ny atao hoe ao ambany lalàn'i Kristy. Ao ambany lalàn'i Kristy ny olona rehefa nasian'i Kristy ny finoana azy tao anatin'ny foniny atao hoe finoanan'i Kristy atao hoe olona ao amin'ny Kristy dia olona izay nasian'Andriamanitra nasian'i Kristy ny finoana azy tao anatiny. Tsy olona io niezaka ino an' Jesosy na hoe tantarany nampatonga ny olona io nino sy resy lahatra fa Kristy mihitsy niasa tao anatin'ny fony sy nandresy lahatra azy tsapany zany Kristy velona ao anatin'izany dia zay natonga azy nino ary ny didy manaraka dia eo ambarany tenin'Andriamanitra io hoe ary ny ifankatsiavantsika araka ny didy izay nomeny atsika. Taloha zany dia nisy ny didy 530 isa izay tsy maintsy nankatoava zanak'Israely rehefa tsy mankatoa dia tsy maintsy manao fanatitra noho ny ota sy ny fanatitra evaeva sy sisa rehetrarehetra. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia lasa didy roa sisa le 530 ina le didy roa zao izy ina lehibe indrindra amin'ny didy men'ora Israely Jehovah Andriamanitra dia Jehovah ray ihany tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao fonao sainao fanahinao ny herinao zay ny voalohany ary ny didy faharoa tiavany namanao tahaka ny tenanao mbola le didy taloha zay zay zany ny taloha 365 dia ozy Jesosy hoe roa sisa rehefa velona teto ambonin'ny tany izy nampianatra ary meloha ny hafatesany dia nomeny amin'izay ny jaona voalohany jaona toko 7:20 andiny 430 didy tokana sisa ny fankatiavanareo eny aoka tahaka ny fitiavako anareo ny fankatiavanareo kosa. Dia zao koa fanambarany jaona ny bokyny jaona voalohany ihany hoe misy olona ozy izy mety ilaza hoe tiako Andriamanitra ataonao ahoana ozy izy fiti Andriamanitra zay tsy hitanao raha ny rahalahinao izay hitany masonao raha tsy tianao fa rehefa tia ny rahalahy tsika isika rehefa tia ny rahalahy ao amin'ny Kristy isika rehefa tia lay ozy izy Jesosy fomba fiteny indraindray ireo madinika mino ahy ireo dia efa tanteraka ao amintsika ny didy vita le anankiroa tsy anankiroa tsony zany ny ainga tamin'ny 530 lasa anankiroa ary rehefa tonga Jesosy dia ray sisa dia ny fankatiavantsika tahaka ny tiavany atsika. Zay ndray fifampizarahantsika amin'ity andro anio ity raha manafanontaniana ianao dia afaka manoratra MP aza atao commentaire na afaka miantso antariby samy tahiny tompo amin'ny fotoana manaraka toy izao indray veloma tompoko.